Nahitam-piakarana ny vidim-bary eto amintsika amin'izao fotoana izao, efa ho andro vitsivitsy izay. Ny vary gasy no tena nahitana io fiakarana io, noho ny tsy fisiany efa hatrany amin'ny toerana izay akana azy. Raha ny vary gasy manokana, tafakatra 240 ariary ny iray kilao amin'izao fotoana izao, raha toa ka 2 ariary zany teo aloha, 900 ariary hatramin'ny 700 ariary ny iray kapoaka, raha toa ka 500 hatramin'ny 900 ariary zany teo aloha. 900 ariary ny iray gony akany ny mpivarotra azy, ary mivarotra iray alina sy iray ariary ireto mpivarotra ireto. Tsy fantatra mazava hoy ireo mpivarotra no tena antony nampiakatra ity vidim-bary ity eto amintsika. Tsy ny vary gasy ihany nefa no nahitam-piakarana io, fa voakasika izay ihany koa ireo vary izay ilaina avy any ivelany, toy ny vary avy any Pakistan sy ny avy any Inde. Raha ny vary avy any Pakistan manokana, 940 alina ariary ny iray gony, ka mivarotra 710 ariary ny iray kilao ireto mpivarotra. Ny vary avy any Inde kosa dia saika mitovy vidy amin'ny vary gasy, 210 ariary ny iray kilao ary 700 ariary ny iray kapoaka. Efa eo ampijerena vahaolana akaiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mba hampidinana io vidim-bary izay nahitam-piakarana io.